Ny SADC no anana mpanara-maso be indrindra amin'ity fifidianana atrehantsika ity. 300. Amin'izao fotoana izao, efa manodidina ny 200 izy ireo no efa mifanaretsaka manerana ny nosy. Ny distrika 710 mihitsy no heverin'izy ireo rakofana. Manaraka azy ireo ny avy amin'ny vondrona Eropeanina 410. Ny 470 amin'ireo no efa niparitaka manerana ny faritra 12 hatramin'ny 7 oktobra teo. Ny 50 ambiny nanainga androany maraina. Eto Antananarivo ny 9 ambiny andrindra ny asa manontolo, manam-pahaizana avokoa. Tsy ho latsa-danja amin'izay ny Amerikanina. Nanomana mpanara-maso manodidina ny 70 izy ireo. Mpanara-maso avy amin'ny National Democratic Institute efa eto an-toerana sa tsy mbola retsaika hatramin'ny androany. Anana ny masony eto ihany koa ny OIF, ny vondra ny firenena mampiasa ny teny frantsay. 450 no iraka nalefa ny eto Madagasikara. Anara-maso ny fifidianana, faritra 8 no iasan'izy ireo amin'izany. Somary vitsy nefa hijery akaiky ny fizotry ny fifidianana. Mpanara-maso 30 no nalefa ny vondrona Afrikanina. Ny 10 no efa nanomboka ny asany teto hatramin'ny 14 septambra. Ny 20 ambiny kosa ny voatonga ary asa mandritra ny fotoana voafetra. Mpikambana mpanorona ny vao miaran'ny ranomasimbe Indianina. Tsy namela antsika irerany koa ity vondrona ity. 420 ny olona nalefany anara-maso akaiky ny fifidianana ataon'ny zoma zao. Anampireo ny iraka manokany ny Komeza sy ny mpanara-maso sinoa misa 4.